Information. Tandondomdozy ny asa indraiketandreo prakidrara araky ny nambanan'izy ireo vao sosiny maha izy azy betsaka hoy izy ireo ny fanaovana tsinotsinona kanefa dia andraikitra goavana no antsoroany eo anivy ny raram-pitsarana singanina manokana sy fampanatrehana ny prakidrara mandritry ny famotorana izay midika ho fanomezana vahana ny kolikoly. Fitakina nataonay kanefa mbola tsy nivaly. Misy fomba fiteny aminay avaratra agny zay hoe ny antratra tsy lavo ny amboha sanegny razana. Zany hoe ny olona mifanandrina aminao ary mbola tsy lavonao dia efa miantsy ady amin'ny any aoriana indray. Zay zany ataon'ny ministera eto aminay amizao. Zavatra takinay tsy azo mamono zavatra ara-dalàna indray zany ministera mba hiadina aminay. Dia eto zany zay tsy anaiky an'izay. Tiako ampafantarana ny greffe manerana ny nosy fa ny asanay rehetrarehetra hatramizao ny asantsika moa zany efa ampanovindreo gadra, ampanovindreo asan'ny greffe. Olona tsy nanao fianianana rehetrarehetra zao ampanovindreo asan'ny greffe. Pénitentiaire ampanovindreo asan'ny greffe. Nefa atsika tsy afaka manao an'izany. Atsika tsy afaka manao chef d'établissement pénitentiaire agny vakinankaratra. Atsika tsy afaka manao drapiny diana ohatra. Fa matoa raha zay misy dia fanitsakitsahana ny asantsika sy tsy fanomezana hasina atsika greffe mihitsiny. Zao zany adesorin'ny ministera amintsika ihany koa ny fahafahana manao ny miatrika ny enquête sy manao sonia ny mandat de dépôt. Raha ohatra ka tena nasoriny marina zay fa maro moa zany ny miteny an'izay raha ohatra ka tena nasoriny marina miantsy ady amintsika greffe ary miantsy ady amin'ny vahoaka malagasy manontolo mihitsy satria hampanjaka ny risoriso zany matoa hoe raha olona anankiroa zany miatrika enquête taloha dia olona anankiray ihany no ampanovina azy amin'izao dikan'izany ange zay tian'ny olona anankiray eo atao no anjaka. Zany hoe hampanjaka tanteraka ny risoriso zany ministeran'ny fitsarana fa tsy hiady amin'ny kolikoly mihitsy ny asany. Ka miangavy atsika greffe rehetrarehetra manerana ny Madagasikara zay moa ny antony izao ataoko hoe conférence de presse zao hoe miantso ny greffe satria efa agnambozony rano hoy izy ny fiteny. Dia miantso atsika hamonjy fivoriam-be tsy ara-potoana amin'ny zoma faharoa ny volana Jona zao fa zava-dehibe mikasiky ny asantsika sy ny hoavintsika greffe mihitsy ny hotapahana amin'io. Raha ny marina hoe raha mahakasika ny fitokonana efa ampy ny fepetra tokony hirosotsika amin'izany satria araka ny nivoriana atao hoe zao de zao fa ny bureau no nanakana hoe aloha mbola tsy atao zao de zao fa hangataka ray volana kely ialana nenina amin'ny fitondram-panjakana. Tsy namaly ministera piaha hatreto dia miangavy atsika amin'izay hanatanteraka le zao de zao igny raha ohatra ka avy ny faharoan'ny volana Jona ho avy zao. Madagascar Information vous remercie pour votre visite.